midera Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapoly ivavaka asika Jehova Andriamanitray isorana lehibe ianao amin'izao sabata riva izao misaotra ihany koa ny amin'ny fotoana rehetra izay ho tanterahana eto satria efa manatrika izany sahady ianao ary aoka ny voninahitra ny sandratra amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Miarahaba antsika rehetra amin'izao sabata riva izao manjoy sy manaraka tsy tapaka ity fandaharana ity. Miarahaba ihany koa ny namana sitraka. Miarahaba Priska. Eny ary ty fotoana sabata riva ity moa dia fotoana atokana indrindra hiderana n'Andriamanitra sy hankorofana aminy ary izany fiderana izany dia anisany anankiray ihany koa mampifandray antsika akaiky amin'Andriamanitra. Sa ahoana Priska? Izany mihitsy. Andeha raha isika amin'izao fotoana izao dia anaraka izany ka anaraka ireo totom-pihira anankiroa ireto isika dia ny feo fanairana farany izay ao amin'ny fiangonantsika 67 hectares ary ny groupe mélodie finale avant fiangonana Antsalovana. Eny ary andeha arahantsika avy hatrany izy lavitra azy io. Feonkira malefaka kanto no entiko anandratanana Sai numena no indro averiko Zatuhirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao Zatuhiraka noi lai tantara Zatuhirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao Zatuhiraka lui lai tantara na te tuanta tu izanana
Mahafinaritra tokoa ny miveran'Andriamanitra sy manome voninahitra azy amin'ny alàna izany hira sa ahoana sitraka? Tena marina mihitsy izany. Ka
Halo izany ara dia andeha arahantsika indray ireto hira manaraka ireto. Hira mitondra lohateny hoe Tompo Jesosy no mandona, izay iraina tokom-pihira avy eo am-fiambolantsika Ambilabe Sy ny tazanay izay ataon'ny korala Andohatapenaka AHF. Andeha arahantsika avy hatrany izany e. Miasarotra hatrany ny fiainana ity, ka maro ireo manakana nity. Intaony alondrano sy ny rivotozabe, linamako Jesosy femandry. Ni fiainana ety, ka maro ireo manakana nity. Mandalo aisy pito sy ity zayaka, ry namako Jesosy de mandalo. Inuna azu fefamana kaikiani lefitu tiazu tasanai fidilas salima terapamuzena iranubi padesena ifali Umbe unielina
hatrizay mampanay tompo aizayana efelanony andrasako anao tompo mba hiantra avivangana iantrao ity zanakao tompo tonga viana ravinare tongava tompo oelave no miandry ny olona ombeo ny herina tsy horesy izay ravinare tongava tompo ombeo ny herina tsy horesy ravinare tongava tompo misaotra an'andriamanitra lehibe sika no fahatanteran'izay antsakira fo izay isorana ihany koa isika izay nanaraka izany tana tokantrano tany tsy diso anjara tamin'ny rahatitsika dia mbola manasakisika trany anojoy sy anaraka ny toin'izao fandaharana amin'izao sabata riva izao Azade mafifu esurireu lulupu mitalawa minau Kristi maizare mi fankati ibalini mandalaku isikizanya nete famela si fankati fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamaly fady ovonjeo zahay Jesu ty dario remba ifankaty ivainy mandaravoko Sabapponezi masu Katutsi mifangati Farai zawiti za Rasa cumarina la
izay mentanentana to tsy tany andovalay tany kanan tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka ho faly Jesoa Kristy ahitasi anao miarady raha toy izay ny fanandratan'ireo atokopira an'Andriamanitra teo dia tsara raha isika rehetra izao kosa no miara-miredona ity rairay izay atolotra ity. Marinani didini manabarani atsarani Saurehetra arizao mankatony tenini kamirindra sueri mahiterani pari heni enyandanitra marusi mamiratra ni eti antanikyo sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raorikyo mba ho volamena tsara Tumpu Andriamanitra aukani voavotra iray feo mandrakiza ankalazana hoatrany eny fitiavana sy ny famindrampona vonina itroana
andeha kosa isika iaraka ivavaka amin'izao fotoana izao. Ry tompo Andriamanitra zay tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao lehibe tokoa izahay noho ny fitantananao anay nandritra ny nemana manontolo, ary misaotranao ihany koa satria nomenao ity sabata riva ity izahay ahafahanay indray Andriamanitra manatotosa izao fandaharana rehetra izao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity sy amin'ny alalan'ny tambajotra Facebook. Hotahinao anie ny fotoana rehetra ary hotahinao ho masina eo anatry anay ity sabata ity, ka ninonina ataona eto Andriamanitra dia sanakasitrahana eo amin'ny seza fiandrianana avokoa izany. Fa ny anaran'i Kristy no hanomana ny vavaka. Amen. Araba sakaiza mandrakariva dia fifaninao anay za fifaninao anao ihany koa. Sabata fifanina raha teo moa ka raha indrindra raha ho fianona fiderana ny fotoana rehetra mba handravaka izany. Za indrindra no nanomananay ireto fandaharam-potoana voarindra ireto mba ameny fifaninao ihany koa ao anatin'ity tontolon'ny sabata ity. Ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny anaraka anao mandrakariva amin'ny androm-piainanao rehetra. Aza misaraka aminay azy fa mbola maro ny fampahirezana sy ny fitahina tian'Andriamanitra ao zaraka aminao amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Mivezivezy mitady mpamonjy anao, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro mikaroka ianao, fa miakaiky indrindra ilay tompona, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy zao e, fa marianao tokoa, antsory aza misalasala tondony le izy zao. Falaina fani akaiky indrindra dia Jesosy lay tompona, tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, izy zao e, fa marianao tokoa,
miretirety mitady ny tena soa mivolasy arena de samy olo tokoa ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra mitoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mavidy ambola fatolotry ny raha anirehetra mino tsy volony bebaka de tsy mahisy avino fa samy mosambatra fizarana vavolombelona no iarahako amintsika amin'ny ity sabata folakandro ity mialoha izay nefa dia manasantsika nodroka alohantsika hivavaka isika jesosy io misaotranao zahay fa mbola nomenao izao ora izao ahafahanay mijoro vavolombelonao ianao notorina koa misy andrata tompo amen anisan'ireo olona lina na interese manaraka tsy tapaka ary nanapa-kevitra ny anaraka ny fampianarana ara-baiboly ka namafara ary tsy natao nosakana nanakanazy aza nateo ny olana zay namanitra azo satria nisy fanamaloto nanalokaloka tao aminy ary isaky ny manao dingana androso sy fanapa-kevitra ny androso nalidalina kokoa anaraka an'Andriamanitra ity ranabavy ity dia nizao manafitra azy izao fanamaloto zao ary malemy mihitsy nanapa-kevitra ny mpitandrina sy ny olona tamin'izay fotoana izay fa hitrotro mivavaka mafana ary nandeha ny vavaka natao am-piangonana ary nitoy izany hatrany tokantrano tsy ela tao igny zay nefa dia nanapa-kevitra ny rosa ao anatin'ny kilasy batisa idirana mavy ity rehefa tonga tao anatin'ny fotoana fampianarana ny batisa indrindra no nitsangana idirana mavy ity ary niteny tamin'ny alala ny satana ny teny tsia tsisy atao batisa zany eo natao ihany koa ny vavaka nafana zay ny fanomboana ny mpitandrina sy ny olana nandritra izay fotoana izay tsy ela tao igny zay nefa dia nanapa-kevitra ny roso amin'ny ranony batisa idirana mavy ity rehefa tonga ny fotoana anaovana ny antso mialohan'ny ranony batisa dia inzao tonga nalemy indray idirana mavy ity satria tsy tiany satana ho tanteraka izao fotoana izao dia ny fanatanterana ny ranony batisa izany rehefa izay dia nampiakanjona ny akanjon'ny batisa ary tao anatin'izay fotoana izay no nampiteny indray satana ny teny hoe tsianao an'iny akanjo iny aho rehefa nasandratra ny vavaka dia isaon'Andriamanitra fatafiditra somatsara ny akanjo eny an-dalana ho any amin'ny efitrano misy ny batistera no inzao nanomboka ny tambotsitra indray idirana mavy ity no mitady mafy izay toerana azo amikirana no niantsoantso mafy hoe tsia avelao aho andeha efa resy aho avelao aho andeha nandritra izay fotoana izay dia nasandratra mafy ny vavaka ary isaon'Andriamanitra fa nitsantsehatra ary tonga somatsara tao amin'ny efitrano misy ny batistera vantany vao nifanotsy tamin'ny mason'ny mpitandrina nefa izany mpanovavy izany dia niteny mafindray satana tao anatiny teny hoe avelao izahay andeha avelao aho andeha fa efa miandra ny zareo efa resy aho avelao aho andeha miaraka tamin'izay dia nalemy tanteraka tsy afaka nijoro itirana mavy ity nandritra izay fotoana izay dia nandevitra ny lohalika ny ihany koa ny mpitandrina sy ny olona ary nanao vavaka mafana mba hidiran'Andriamanitra antsehatra hatanteraka ny fotoana rehetra ao anatin'ny fotoana batisa tsy ela tao anatin'izay nefa arakaraka ny risony vavaka natao dia indrao satana miantsoantso ny ikapahareseny tao anatiny tao efa resy aho avelao aho andeha avelao izahay andeha no nitrena mafy tao anatin'izay fotoana izay tao anatin'ny fotoana nitrena io dia nizao misy fipaty mahantra be nivoaka avy tao anatin'izany vavany izany mpanompo vavy izany ary niaraka tamin'izay dia nikiky izy nanao hoe ino lasa ino
no nisaotra n'Andriamanitra ka niantsoantso mafy nanao hoe efa anao aho Jesosy io, efa anao aho Jesosy io. Ny Rosy nandeha ny dingana ny Rosy niakatra tsy moramora ny tohatra makany am-batistero. Isaky ny mandingana dia manao vavaka mafana ao anatiny mpitandrina sy ny olona sy ny mambina izay nanatitra izany fotoana izany mba hitantanan'Andriamanitra ny fotoana rehetra. Rehefa niditra tao anaty rano batisa dia nijaho ny tambotsy ary nihintsitra tanteraka ny vatan'izany ranavavy izany. Arakaraka ny anitrehana azy tao anaty rano batisa no ny analefaka izany vatana izany. Raha voatafarana avy tao anaty rano batisa izy dia injaona nao ika mpandresaina ika mpivalina nanao hoe misaotra Jesosy io, misaotra Jesosy io. Ary niakaka tamin'izay dia hita olom-baovao arabaky teny tanteraka izao ranavavy izao, satria ny fahitana azy ny fijery azy taloha dia olona mikorotana tanteraka na ny fiakanjo na ny fitafy na ny volo na ny endrika dia maro tanteraka. Saingy rehefa niakatra avy tao anaty rano batisa ity ranavavy ity dia miramirana-endrika milamina tanteraka ny volo ary hita teny aminy ny endriky Jesosy Kristy. Nateo azy ny vavaka mafana izay nataony mpitandrina sy ny olona dia tsy nanaka na nyty ranavavy ity ny andray fanapa-kevitra izany ny oso ny amin'ny rano batisa, satria ny batisa asitrika dia maneho tokoa ny fandevenana tanteraka ny momba ny tena rehetra teo aloha. Ary olom-baovao, fiainam-baovao no atolotr'Andriamanitra aoriana izay no tanterahany izany tanteraka teo aminy tokoa, fa olom-baovao arabaky teny iranavavy faga taoriana izay. Nanomboka teo ka mandraka kehitriny dia tiako ny milaza aminareo fa tsy niverina intsony izany fanahy maloto izany, olona afaka tanteraka izany ranavavy izany. Ry rahalahy sy ranavavy, manana tomabidy lehibe sy lanina eo mason'Andriamanitra izao sy anao. Na inona mamatotra anao, rehefa ekenao Jesosy Kristy ho mpamonjy sy ho mpanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Ary izany raha teo no teny efa natony no antsika ho azy sy anao ao amin'ny bokin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahaenina amby telopolo manao hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ry rahalahy sy ranavavy malala, napetraka tanteraka tao ambony ity ranavavy ity ny teny baiko izay manao izay misy atao batisa no vonjena koa nanapa-kevitra izy ny Rosy tao anatiny izany rano batisa izany satria tia azo famonjena. Tsy kisendrasendra no nandrenesanao izao fijoroana vaolombelona izao hoe tia hamonjy anao Andriamanitra, tia hanafaka anao izy, koa meteza ho ankasiany fanahy masina, meteza iainy ny bitsika Andriamanitra izay tonga aminao. Raisy ny fanapa-kevitra an'io fa izao no fotoana mety. Ny faniriko aminao, ny faniriko amintsika dia Andriamanitra re hanome ny fanahy masina antsika rehetra ary hanome ny fahendreny tanteraka ho aminao sy ho amiko mba ho fanapa-kevitra hanaradian'Andriamanitra no raisina sy ho raisinao manomboka amin'izao ora izy. Amen. Mandaliani ifuaza faza maturi mitangana kandele ituri anafanya na nifi ya viani
miarabantsika tsiraravana tokantrano izay telo menada manatraka ity fandaharana ity arapaina manokana ireo izay mieno amin'ny onjapeo ary kopahana telo menada tanana ihany koa ireo izay manaraka mivantana amin'ny tambajotra tserasera miaraban'ny sosoa ary miaraban'ny olona ihany koa. Iny ary dia tonga indray ilay fotoana izay efa niandrasana tsika rehetra tany tokantrano tany dia tsy ny zany fa ny kilalao tena marina tsy kilalao fa fahalalana ara-baiboly dia mio fa vonona daholo isika rehetra amin'ny alalan'ny fandraisana an-tsoratra ataovy amikaiky koa ny baiboly dadasineny zao efa noakomana ihany koa makaterana tsara ny ankizy tsara daholo ny ankizy apetrana atsika dia iroso amin'izay iasina sy soso ie andeha atsika tonga dia iroso amin'ilay fanontaniana fanontaniana izay mipetraka aminareo voalohany dia izao misarafiry ny boky testameta vaovao. Sisa mahay, ie, testameta vaovao. Telo amin'ny telopolo. Any tokantrano sa mety misy mahay io zany fa namarina. Zany tena tsy mahay mihitsy ny zao fa zao dia zay fanaovana azy fizarana fa tsy toko. Ay le boky. Ie, andeha ho valintsika ary misy efa namarina any tokantrano any efatra ty ny teninareo mizara efatra. Boky fizarana voalohany filasan-tsary zany hoe Matteo, Marka, Luka, John. Dia ny faharoa Asan'ny apôstôly, ny fahatelo ny epistily 5 ary ny fahaefatra farany dia apokalipsina ny fanambarana. Hiditra amin'ny fanontaniana manaraka sika teza no nilazana ny anaran'ny mpianatra voalohany indrindra hoe kristianina. Teza ny antsoina ny mpianatra voalohany indrindra hoe kristianina. Sao dia tena tendrombohitra? Diso. Any an-tokantrano ao zao mety efa misy mahay andeha ny baiboly no hamarintsika izany ao amin'ny Asa apôstôly 1:20 andiny 2:20. Asa apôstôly 1:20 andiny 2:20. Ary efa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia ary niara niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angazangidina izy roa lahy ka nampianatra olona maro ary tany Antiokia voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Zany hoe tany Antiokia zany. Io Antiokia io zany firenena faritany anankiray izy io any amin'ny firenena Turquie ohatrany hoe Madagasikara dia Tomasina dia faritany anankiray ihany zany izy io. Fanontaniana ary ho antsika ankizy kely izay ny ankizy kely koa tena miainga ty fotoana ity tsy mivona amin'ilay sasako ny sabatanareo rakizy tamin'ny lesona 5, 9. Iza rakizy no anarana izay nitsona amin'ny Paoly tamin'ny voalohany. Zay Paoly izay ankizy kely mahay io efa misy mamary Saoly. Saoly no anarana tsy Saoly 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 fa Saoly no anarana nitsona amin'ny Paoly tamin'ny voalohany. Fanontaniana apetrakatsika manaraka ary ataoko miendrika kamantatra kely izy ity maty Jesosy soloko dia maty Jesosy solonao. Any an-tokantrano ary maty solonizy. Satria maty Jesosy dia anao dia maty anao dia solon'i Jesosy. Diso. Maty ho an'ny fandrasana. Ho an'ny any an-tokantrano andeharana tonga dia jerentsika amin'ny baiboly ao amin'ny Asan'ny apôstôly 1. Asan'ny apôstôly 1 andiny 5:20 sy 9:20. Efa mahita daholo any an-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy mba ahazoany anjara amin'izao fanompoana sy maha-apôstôly izao izay nialan'i Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana ary izy ny lany ho isan'ny apôstôly 12. Anaran'olona le Matia fa fitahakenareo hoe Matia dia vodiny tondroka. Zay ndray vao nahita an'iny hoe Matia sy maty. Matia solon'i Jodasy. Andeha hiditra amin'ny fanontaniana manaraka tsika efa mamaraparana sasy zao tsika. Fanontaniana manaraka ary iza ny anaran'ilay mpaminany vavy tamin'ny andron'i Jesosy.
nisy mpaminany vavy tamin'ny andron'i Jesosy dia izy zany anaran'ny mpaminany vavy io. Za tsy mahafantatra Maria ve? Maringa mpaminany. Mimino fa mety misy mahay any tokantrano any fa dia ny baiboly no hamarintsika izany ao amin'ny Luka. Amin'andro Jesosy kay moa zany dia ao amin'ny Luka. Ie, Luka toko faharoa andininy fa enina amby telopolo. Luka toko faharoa andininy fa enina amby telopolo. Rehefa hitantsika dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana. Izany hoe tamin'ny andro Jesosy zany le izy dia Ana no mpaminany vavy tamin'ny andron'i Jesosy fa tsy hoe talohan'i Jesosy. Fa tsy any maman'i Samuel akory. Samihafa be zany satria sady iny misy hasitra eo amin'ny voalohany fa eto indray fanontaniana farany ary tsika ny tokantrano any no tsy manina ometsika tombondray lehibe satria mikasika lehibe izy ty hoan'ny ray aman-dreny olona zany iza lay atsika lolona rehetra tsy manina koa na paster lolona iza lay mpaminany Jehova izay namono mpanjaka fa mahazo tany olo rehetra mpanjaka foana fa hititany hoe mpaminany Jehova tsy hoe mpaminany bala fa mpaminany Jehova namono mpanjaka izy tsy mahay ve tsy haiko nena tokantrano fa zalo tsy Elisa koa nefa Isaia ve Isaia tsy ka Isaia alohan'ny baiboly maly anazy ao amin'ny Samuela voalohany any zay mitsika Samuela voalohany toko fa 5 ka ny andininy fa 3 no jerentsika Samuela voalohany toko fa 5 andininy fa 3 antsika ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Samuely tony tsy napanany sabatao zanaka vavy no tsy ananany reninao zanaka kosa ao amin'ny vehivavy dia nitetetehany Samuela teo anatrihan'i Jehova tao Gilgala Iagaka. Samuela zany ilay namono mpanjaka io mpanjaka io dia tsara manamarika fa mpanjaka ny Amalekita izy io izay nitenen'i Jehova hoe rehefa niteny Jehova zany tamin'ny zanak'Israely hoe lana misy izy aringana ny Amalekita satria rehefa nivoaka tany Ezipta ny zanak'Israely dia ny Amalekita ny voalohany indrindra nanafika ny zanak'Israely ary izao no tena zavatra nampalahelo tamin'izay ireo olona tsy afaka zany hoe ireo nandeha tongotra zany ny zanak'Israely izay tsy afaka taty rindrina dia ohatry nataondry ireo sarika ampandrina daholo dia matiny tamin'izay dia teto zao ny fotoana izay nitenenany Jehova tamin'ny Saoly tamin'ny alalan'ny Samuela hoe variko amin'izay hoy izy dia Jehova efa niteny hoe aringany daholy aza sina miangana na zaza mena vava na vehivavy na antitra na tanora kanefany tsy natateraka an'izay Saoly fa tsy nivonono ilay mpanjaka mihitsy ny tsy nivonono dia izay omby sy vehivavy tsara tarehy koa tsy narindany zareo dia zay na tonga Samuela tonga dia nandray an-tanana niraharaha zany teto farana sady ny fotoanantsika mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka tany atokantrano ary tamin'ny tambajotra tserasera ihany koa dia izay no azy ny atolotra manao kopatanano Ianao risakaiza tosahiran-tsaina mandinikany ho avy to tsy mamiadampo manainy ho ampitso milanja irery ty ziogana
Tanora Pandresy. Fety a fety o ahoana zay roneny lehibe indry izao dia
sakano tsy ho tanteraka fa ekeko izay sitraka hitondranam-bavaka nireo rehetra zay hiatrika fanadina-panjakana zay anomboka amin'ny herinandro avy io dia haraotsika izao fotoana izao zay hitondrantsika am-bavaka ho an'ireo zanatsika, ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra, ho an'ny olona rehetra mihitsy zay hiatrika izany fanadina-panjakana izany. Melohany hitondranay mirahalany vavaka dia misy teny fikasana zay horaisitsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 7:20 ny andininy 7:10 dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomie 7:20 ny andininy 7:10 dia hataon Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha miaino ny didin'i Jehova Andriamanitrao izay andidiko anao anio, ka mitandrina sy manaraka izany. Izany tokoa no teny fikazana zay horaisitsika ary hiangatantsika amin'Andriamanitra mba ho tanteran'Andriamanitra ho an'ny mpianatra rehetra zay hiatrika izany fanadina-panjakana izany, ka ny fanantenantsika dia mba ho lohany ary ho asandra Jehova ho ambony tokoany ireo rehetra zay hiatrika izany fanadina-panjakana izany. Ankehitriny dia
anatanteraka ny vavaka izahay pastora mirala ny pastora sambany Zakari no anomboka ny vavaka avy eo dia hotoizana izany vavaka izany. Anokana fotoana ny mpanala fanadinana rehetra anetry tena andohalika ary hitondram-bavaka izay amin'ity fotoana ity. Iaraka ivavaka isika. Ry Jehova tompo tsara indrindra sy masina ny an-danitro, amin'ny fomba manokana no iantsona ny anaranao no ny fahasoavana omenao anay, ny fitiavana izay fa navelatra eo anoloanay, ka mahatonga anay tsy misalasala amin'ity androany ity iantoraka eo akaikinao tompo tsara indrindro. Amin'izao fotoana izao dia mangataka famelana ho anay tsiraray avy indrindra fa ireo mpanala fanadinana amin'ity androany ity izay manokana ny tenany ho babonao amin'ny fomba miavaka, ka izao fihetsika sy fipetraka fandoalehana izay asetriny ianao amin'izao fotoana izao tompo malalo dia ho heverinao amin'ny fomba manokana ny amin'ity fotoana ity ary dia mangataka izahay mba hitahinao amin'ny fomba manokana ny mpanala fanadinana rehetra izay mitady ianao, satria ianao no efa nampanantena fa hitady raha misy mitady ahy dia ianao no amaly ny fivavany. Amin'izao fotoana izao tompo dia mangataka izahay mba hitahinao manokana ary ianao no hanome tolotsaina feno fahendrena, ahalalany ny valiny marina manoloana ny adina izay hatrehiny, ianao no ampitsingerina indray ny fahalalana izay norantoviny, ianao ihany koa ny hanoratra ny anarany eny amin'ny lisitry ny afaky ny fanadinana, satria izany no etaetany. Ray malalo, aza mijery ny tsy fahatanterahany ianao. Marina fa ny tontolo ny fiainana ray manontolo mihitsy no potika nandritra ny taom-pianarana rehetra satria tao anatin'ny fikorotanana izao tontolo izao. Ray malalo, enganeka ho fitahina, miampy fitahina ho an'ireo zanakao izay miantehitra aminao amin'ity androany ity, ka dia azona iantoka fa ninonina mitranga eo dia hamaly ny etaetany ianao. Ny sitrakao ny ray malalo no tanteraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra tsara indrindra rena izay an-danitra mbola manohy izany vavaka izany izahay. Efa fantatrao sahady tompo ny tianay hangatahana sy talaona aminao dia ny amin'ireo zanakao izay hiatrika fanadinam-panjakana manomboka amin'ny herinandro ho avy io. O Andriamanitra, efa fantatrao sahady ny zavatra rehetra dia izany no angatahanay aminao. Nitahinao manokana an'ireo rehetra izay anala fanadinana. Tompo Andriamanitra, mangataka izahay ny anomezanao azy ireo fahasalamana. Fantatrao fa mbola miady amin'ny aretina eto amin'ny firenenay ankehitriny. Tompo, taio ary omeo fahasalamana izy ireo ary arovy amin'ny aretina ihany mba tsy hisy loza hanjoan'izy ireo mandritra izany fanadinana izany. Mangataka ihany koa izay Andriamanitra, ny anomezanao azy ireo ny fahaizana sy ny fitadidiana. Enao no tompon'ny fahalalana, enao no tompon'ny fahendrena avy aminao ny zavatra rehetra. Andriamanitra, omeo azy ireo izany fahaizana sy fitadidiana fahalalana izany ahafahany miatrika izany fanadinana izany. Ary indrindra omeo azy ireo ihany koa ny fahaizana mifetena eo amin'ny zavatra rehetra, na dia hatramin'ny torimaso aza, mba tsy hanao tsinotsinona, tsy hanao atsirambina izany torimaso izany izay mety hiteraka fahavoazana eo amin'ny tenany, ka mety hiteraka ihany koa tsy fahombiazana eo amin'ny fanadinana. Tompo Andriamanitra, omeo ny tsirairay avy ny fifehezan-tena ahafahany miatrika ny fanadinana izay atao. Ny angatahanay aminao farany tompo dia ny teny fikasanao. Mahatoky ianao izay nilaza ny teny ary nanome anay ny teny fikasana fa ho ataonao lohany ary ho ataonao ambony, ho asandratra tokoa ny mpanomponao izay manana anao Andriamanitra ary mitandrina ny teninao. Tompo, tanterao amin'izy ireo zany raha sizakao indrindra, ka ho ataonao lohany, ho asandratrao tokoa ny ireo
mpanomponao zay hiatrika izany fanadinana zany mba ho voninaitrao voalohany indrindra ary mba ho fifaliana izy ireo ary mba ho reharehan'ny ray aman-dreny zay mikarakara azy ireo ka mba isy vokatra tsara tokoa ane miezaka rehetra zay natao nandritra ny taom-pianarana dia misaotra noho ny valim-bavaka zay omenao fa tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka amen. Ena tompoko dia mirary soa atsika rehetra mpanala fanadinana Andriamanitra ne hitay atsika rehetra Andriamanitra tokoa ne anatanteraka ny teny fikasany ho amintsika tsirary avy mankaira atsika rehetra to. Efa intonginy alamina ngana le tantara. News manager. Ka aleo tsika mampalahelo fa tomany dao alene. Tena marara, tena tapaka ny tongoko. Mba pio ary Davida. Dao amizay ho any amineny. Inona goûté anay? Okaloha, madio daholo velon'ny tanana. Ao direko. Efa sasana madio tsara. Tadio fa voan'ny corona raha vao tsy manao madio tsara. Mindrasa aloha. Tilo ny rano, mila misotro rano mihitsy zao mahazoray azy. Dia tia goûté dia zarao tsara. Tsy miadiady zay aloha fa andeha handro sakafo Merci. Andraso aloha resaiko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, samy mahazo 3 avy zany tsika. Tiany indria dia tiany indria dia ana zany ny 4. Izany ka nenao dia anakefatra. Ka zany Sisa izany. Meta tiany. Anaty. Neny reny miady. Fa ino zao? Eto ty tiany anazy fa izy kely. Tenanao. Sotro. Tsika mompona mana foana. Sady tsika koa ngepreta-po dia mila mifankatia.
misy fiangaviana ho an'ny stady izahay ankizy manontolo fampianarana sahazy ary rehefa azo ny an-tsekoly mbola azona ihany koa ny milalao sy miala voly. Mba misy fiangaviana ho an'ny resireny ity izay ankizy mba miangavy manamboarana bobia izany no mametraka ny tonga bidinay ny tsy firarahina atsarako aok'izay. Kapokapokary dada, bedibedinao neny. Ilaina fitaizananay ireny saingy toneo fo sao dia tonga fandratrano. Kendreo hitondra fantsiny sy hitondra fahavany. Farany manareo resireny mba tsy njovy ireny ankizy fa zavera ireny reny omeo sakafo, omeo fitiavana, omeo akanjo mahafinaritra mba azonay mampiseho ny voninahitran'Andriamanitra. Ampifaliana indray ny tsidiana amin'ny raha tokantrano misy antsika amin'izao ora sy fotoana izao. Miaraka andinika sy amitina boky ny fanahy ny faminaniana iray itsika. Tsisy vina amintsika intsony angamba ny boky sambatra apahany ao anatin'ny toko fahaenina no resahana amin'ny raha amintsika androany. Dia sanadua hevitra fahadimy izany manomboka eo amin'ny pejy faraka amby 20 raha toa isika ka manana boky dia afaka manaraka izany. Anomboantsika azy avetrana arany dia iresaka amintsika ny namantsika tsiry, iresaka amintsika ireto teboka vitsivitsy ireto. Ny voalohany amin'izany dia hoe inona ny fandraisan'ny fahasambarana sy ny hoe lalana ety, satria araka ny Matio 7:7 dia miresaka izay lalana ety izay ny boky sambatra. Manaraka izany dia hojerena hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary ny vokatra azo avy amin'ny alalan'ilay famelagarana izay atao. Metsika avetrany anamana tsira raha ny fanohizana ny fitantarana mahakasikasika izay voalaza izay. Eto koa fifaliana andeha ara ny vavahantsika avetrany mahakasika izany zava-misy tena misoratra masina izany. Horaisitsika voalohany indrindra aloha ilay fizarana voalohany ho avadikitsika fanontaniana izy amin'ity indray mitoraka ity mba ahafahantsika mahazo azy misimisy kokoa. Manao hoe nahoana moa no lazaina fa sambatra isika kanefa ny mandeha amin'ny lalana tery. Toa zavatra mifanohatra be zany zavatra anankiroa zany satria tsy mety ahita fahasambarana ny olona anankiray raha voatery sy voageza ao anatin'ny toe-javatra. Kanefa raha ny soratra masina no jerena dia mifono zava-tsarobidiny mahakasika izany. Raha ny soratra masina fotsiny ihany anefa no raisitsika dia tombojanona ho zava-mistery hatrany izany. Fa noho ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomena itony taridalana itony isika mba hanazava misimisy kokoa ny mahakasika ny tenin'Andriamanitra ary mba ahafahany izany mitarika antsika ho amin'ny lalana azo antoka ahatonga antsika ho sambatra. Toy izao raha ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra e. Raha ny boky no vakiana dia izao no ambarany. Mahatonga antsika mandeha amin'ny lalana tery sy ety dia ny fifikirantsika amin'ny fahotana sy ny fankafizantsika izany. Ka dia lasa sarotra amintsika ny anaraka ny lalàn'i Kristy. Te hanova ny fiainantsika nefa Andriamanitra. Te hitondra fahasambarana sy fiovana vaovao anatin'izany. Mba irianao ve izany? Mba irintsika ny tokantrano ihany koa. Raha izay teny izay no jerena dia toa mbola mistery hatrany ny zavatra miseho satria mety ho tanteraka eo amin'ny fiainako ve zany ny fahasambarana, mety ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ary mety ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika marina tokoa. Inona ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika an'izany ary ireo toromarika avy amin'Andriamanitra ihany koa. Asaikanao fifaliana hamaky ny Luka 7:7-20 ho fanohizantsika ny famahavahana izany tenin'Andriamanitra izany. Eny ary ny Luka 7:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: misy ese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Misy ese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Fomba fisesehana manahoana ny tiany Jesosy iainantsika ahatonga ny fahasambarana ho tanteraka eo amin'ny fiainana. Ny voalohany dia tiany Jesosy hanomba ny fomba fijerintsika isika ao anatin'ny fisesehana. Tiany isika raha mba hijery an'i Kristy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ny faharoa dia ny fampileferantsika ny sitrapontsika eo ambany sitrapony. Ny fahatelo tiany ihany koa isika raha hanala ny izantsika. Tsy ampy anefa izany rehetra izany fifaliana. Ilaina ihany koa ny vavaka
sy ny fanetretenantsika ao amin'ny lala-panarahana sy famakina ireny tenin'Andriamanitra ireny mba hahatonga ny fanahy masina omby eo amin'ny fitarihanantsika amin'izany lalana izany. Ny manaraka dia izao, tsy maintsy mahafoy ny fahotantsika isika na ireo fahazaran-dratsy nolovaina na ireo fahazaran-dratsy izay nambolena taty aoriana, ary ny farany dia mila ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isan'andro isika eo amin'ny fiainana. Na dia ny fiainantsika andavanandro aza dia ilayntsika izany fiara-miasa amin'Andriamanitra izany. Mety azo tanterahana ihany ve izany? Ety ampamaraparanan ary izahay dia tia hanentana antsika io. Raha izany toromarika tsotra avy amin'Andriamanitra izany no entina amintsika androany, andao hanandrana ny fahasambarana vaniny isika. Inona isan'ny tenaina fa mety hiova marina tokoa ny fiainako sy ny fiainanao, ny fiainantsika ny tokantrano raha anaraka izany toromarika avy amin'Andriamanitra izany isika. Misy vokatra maromaro mantsy tena ateraka izany. Ny vokatra voalohany mazava ho azy dia ho tanteraka eo amintsika marina tokoa ny fahasambarana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ary hiova ny fiainantsika na ao anatin'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina, eny fa na dia ao amin'ny fiangonana izay ivavahantsika azy. Ahita fahasambarana ihany koa isika na dia ao anatin'ny fotoana sarotra indrindra eo amin'ny fiainana azy, na dia ao anatin'ny fotoana mikorotana indrindra aza nanantsika olana tena vavana, eo akaikitsika Jesosy izarany fahasambarana lanitra ho antsika. Ary ny farany izay tena zava-dehibe indrindra dia ny fanononan'Andriamanitra antsika hoe zanaka malala. Tena mamy izany tena izany. Tsy mba irintsika ve tsy irinao fifaliana no zanaka malala an'Andriamanitra? Faniriana. Ety ampamaranana ary dia miantso antsika izahay, andeha hanandrana ny tenin'Andriamanitra fa ho tanteraka amintsika izany fahasambarana izany raha manaiky tsika androany. Tahaka izao ny teny eo amin'ny soratra masina ao amin'ny Apokalipsy: indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feo ka mamboly ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy. Te hanatanteraka izany amin'ny fiainantsika Jesosy. Te hizara fiainana vaovao sy fahasambarana vaovao izy. Mankasitraka indrindra tsika raha araka ny nenontsika rehetra teo izany dia raha tiantsika no misy an'ilay zanaka malala an'Andriamanitra dia mila mandeha amin'ny lalan'ny fahasambarana isika. Sady izany mandeha amin'ny lalan'ny fahasambarana isika dia ny lalana izay hitondran'Andriamanitra antsika. Ety ampahamarana raha izay miravavy dia mankasitraka antsika indrindra naharitra niaraka tamin'ny teto ary manentana antsika izahay mba hazoto handinika ny tenin'Andriamanitra fa indrindra hamaky ny boky ny fanahy ny faminaniana. Raha araka ny taridalana dia efa hifarana ny boky sambatra, kanefa raha mbola tsy nanomboka isika tsy mbola tara, mbola afaka mamaky hatrany. Ao aoriana kely ao tsiritsika dia andinika sandalina indray ny boky tana masoandro ny fahasalamana izay mbola boky fanahy ny faminaniana ihany, izay hanasana antsika rehetra ny tokantrano mba hiaraka sy hianatra izany tenin'Andriamanitra izany fa ao amin'izany ny tena fiainana ary lalan'ny fahasambarana araka ny voalaza teo. Mankasitraka antsika rehetra izay Uavi,
faly miarabantsika rehetra miainotra teo azisy manaraka mitambajotra serasera Facebook amin'ity sabata hariva ity. Androany moa dia fotoana natokana ho an'ny ankizy ka andeha isika hiresadresaka mikasika an'izay hoe ankizy izay. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia sarotra amin'ny fitezana. Tsisy hoe ohatra hoe mpitondra fivavahana dia endry be ny zanako. Ohatra hoe polisy ave dia hoe manara-dalàna be ny zanako. Mpampianatra dia hoe mahay be ny zanako. Efa tsy izay tsony zavatra mitranga amin'izao fotoana fa tena sarotra amin'ny fitezana ary miara-manaiky izay tsika. Tsy resaka lavabe ny amin'ny fitezana nefa tsika satria fotoanantsika kelikely ihany fa lafiny ray amin'izay resaka fitezana izay no resantsika androany dia eo amin'ny hoe fanasaziana. Ka tsy ilay fanasaziana rehetra koa ny resantsika fa ny resaka kapoka. Fanontaniana mipetraka amin'ity androany ity zany dia hoe mbola azo atao ve mikapoka amin'izao andro iainantsika izao? Mety sa tsy mety inona no mety ho fetraikany tsara sa ratsy. Eto dia misy ray aman-dreny Fanja renim-pianakaviana Rado raim-pianakaviana atao amin'ny ilako ato ny Dr Zoly sady renim-pianakaviana no efa manana zafikely ihany koa izy. Izay efatra mianadahy mianakireo zany no ifampitafatafa hiady hevitra mikasika izay resaka izay hoe mbola azo atao hoe mikapoka ny ankizy. Fa mialohan'izay dia andeha anaraka resadresaka fohifohy natao teny an-dalana teny isika. Azafady madama ho anao manokana mbola azo atao hoe ny mikapoka zaza amin'izao fotoana? Amin'ny lafiny anankiray tokony hoe raha mikapoka zaza amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy tokony kapohana faritany misy ny antony. Fa tsy izay tsy hoe kapokapohana faritany fa misy ny antony zava-dehibe dia kapohana izy. Dia ahoana ny fomba fikapohana azy amin'ny faritra izy? Tapany tongotra ohatra zany fa ny loatra azo kasehana sy ny fiarifana. Sora tompoko. Azafady raha misy amin'izao fotoana izao hoe mbola azo atao ny mikapoka izy? Raha aloha zany tsy dia amin'izao fotoana izao tsony le hoe mananatra ankizy dia kapohana foana ilay ankizy. Io zany raha mananatra ankizy zany dia raha ny tokony izy dia resaka fifampitondrany ray aman-dreny sy ny zanaka zany ny tokony izy. Fahaizanao mananatra sy fahaizanao manoro azy amin'ny lalana tokony zorana izay zava-dehibe zany raha ny tokony izy aloha. Fa ilay fikapohana aloha ngambany raha amiko aloha efa tsy dia antso. Tamin'ny fotoana taloha zany misy hoe kapohana ny ankizy miendry nefa le arakaraky fikapohana azy raha vao mainka mampivoaka azy. Dia amiko aloha zany tsy dia important tsony ny kapohana ankizy raha hoe maditra ny ankizy fa efa ny fomba hafa indray zany mitondrana amin'ny fananarana ny ankizy amin'izao. Fa ny forontsika izao indrindra moa amin'izao fivoarana misy amin'ny izao tontolo izao amin'ny resaka Facebook io zany dia ngamba antsika ngamba miara-malala fa lasa lavitra na ankizy kely firy eny taona ary dia efa mahay an'izany Facebook zany. Dikan'izany tsy dia tena antsony zany fa mila fampianarana manokana zany izy dia zava-dehibe tena zava-dehibe indrindra zany dia fananarana azy sy fitondrana azy ao anatin'ny fivavahana. Izay zava-dehibe indrindra. Entina mivavaka zany ny ankizy dia ampianarina tokozy mba hivavaka dia izay tena zava-dehibe izay tsara indrindra zany. Sara tompoko ahoana ny hevitraony amin'ilay ohabolana manao hoe ny zanaka tiana tiana tsorakazo? Izy zany aloha hoe ohabolana malagasy amin'ny maha-ohabolana azy tamin'ny andro nitaona izay. Izay moa le manteneniko teo voalohany tamin'ny andro taloha zany dia izay le izy. Fa amin'izao fotoana izao zany efa tsy hoe tsy tiana tsorakazo tsony zany fa zanaka tiana zany dia anarana amin'ny fomba izay ananarana azy zany izany hoe amin'ny fomba moderna zany. Sara tompoko maha-ankizy tezainanao raha misy fahadisoana ataonao ve dia mbola ankasitrahanao ny kapohany ray aman-drenyanao na ny mpanadinanao amin'izao fotoana iainantsika izao? Inona ny antony itiavanao hoe kapohana amin'ilay fitezana anao? Amin'izay mba tsapa-kena mba hoe misy erreur atao zany dia mba hita ny fahadisoana satria zareo efa nandalo tamin'ny fiainana efa nandalo zazana zany zareo efa nandalo fahazazana dia mba tsapa ny fahadisoana. Dia tianao zany ilay ohabolana malagasy manao hoe ny zanaka tiana tsy tsoratsorakazo? Inona ny torohevitra ataonao amin'ny ray aman-dreny zany amin'izao fanabeazana ny ankizy amin'izao fotoana izao? Torohevitra omenao ny ray aman-dreny? Arahana maso zany hoe mba arahana maso ny zaza na dia efa lehibe ohatranay ary. Misaotra betsaka. Raha izay ary ny resaka teny an-dalana mitotsika amin'izy tery mianadahy
andao averytsika any amin'ny talolo tantsika mbola tany amin'ny trano ray aman-dreny mikapohana ve nareo inona ny fiatraikany lesy teo amin'ny fiainanareo tianareo ve le izy sa misy fiatraikany ratsy teo amin'ny fiainanareo netsika ny fanjavetrany fitenena fanomiarabam-piaino amin'ny ty arivo ty raha teo amin'ny tenako manokana aloha dia nisy lafy tsara n'le kapoka satria mampahendry le kapoka mampahendry anao azy zany misy ankizy a mila kapohana dia misy ankizy a anarina fotsiny dia efa hendry dia miankina amin'ny ankizy tsirairay ihany nefa le izy misy a raha ankizy kely zao dia tsy maintsy kapohana izy vo hendry ohatra hoe raisina ohatra zao izy mikitikitika an'ity zavatra ity dia tsy maintsy apetrao io dia zay izy vo hendry fa raha ankizy efa lehibebe indray a dia ohatrany tsy mety tsony ngamba raha hoe mbola kapohanao izy fa anarina fotsiny izy dia efa hendry ho azy misy ohatra tompoko mameno fitenenana dia miarabantsika rehetra izay mijery sy miaino zao fandaharana izao ny fanontaniana teo dia hoe mbola mety ve mikapoka moa izy teo azafady aloha averytsika nyle tany hoe voakapoka ve anao tany atokantrano ray aman-dreny a inona fiatraikany le izy teo aminao ia tany an-trano ray aman-dreny zany tamin'ny mbola kely dia voakapoka ary ny zavatra tsaroko tany amin'ny tokantrano ray aman-dreny dia hoe tsy mifidy kapohana le ray aman-dreny tsy mametsiny aloha fa ny zavatra tsapako zany rehefa natao zay fikapohany ray aman-dreny zay dia misy lafy mahatsara azy ary misy lafy ny tsy mampamety azy mitovy amin'ny valiteniny ny matamatato ihany koa zany mamateko azy dokotera ie misaotra manome fitenena miarabantsika tsirairay aby zany amin'izao pakariva zao teo amin'ny anay zany ny tamin'ny mbola kely zay moa zany maro piraitapo dia ny ray aman-dreninay ny dadanay zany efa manana rotsakazo izy fikapohana satria ao amin'ny tokotaninay dia efa misy an'le volontsangana reny dia rehefa maditra reo zokinay reo za manko zany zandra indrindra tamin'izay piraitapo dia raha vao maditra reo zoky reo zany dia maka an'le volontsangana izy hitateo volontsangana dia naditra anao kapohana dia kapohana dia ny fahitako an'izay kapoka nataon'ny ray aman-dreniko an'ireo zoky reo zay dia ohatra tonga dia naka lesona zany hoe tsy mba aditra zany fa za ndray aloha dia tsy ho voakapoka n'io rotsakazo marary satria mitomany mihitsy reo zoky reo anaovany azy dia nefany tateorina zany dia hitako fa ahendry zany reo zaza taloko reo rehefa zay nefa nisy anatra ao anahy koa zany le izy nandraisako anatra le zany tokony hoely zany dia tsy voakapoka mihitsy zay ny amin'ny hoe taloha fa ny ankehitriny ary nresahantsika samy manana zanatsika dokotera manana zafikely mety ary ve zany le mikapoka amin'izao amintsika zao mikapoka ny zanatsika ve sika raha amiko aloha dia tena mety le mikapoka raha le mbola ankizy kely satria le ankizy kely varibarina ohatra zao le classe de CPM midina dia raha vo tsy taitairinao kely kapohanao kely izy dia kitikitika izy dia tsy maintsy mikapoka kely foana ianao zany hoe tokony hianatra lesona ange tokony zao ange fa varimbarina be le ankizy kely le mbola kely zany tena mbola varimbarina be mihitsy dia mila taitairina kely dia misy koa le ankizy kely tsy matahotra izy raha tsy hoe mikapoka le dada na le neny dia tsy matahotra mihitsy le zazakely zany raha tsy mikapoka kely le dada na le neny ny fanandramana hitako indray zany dia sy tomako lesona le teo aloha hoe misy fotoana ikapohany ray aman-dreny misy fotoana tsy ikapohany ary tsy mifidy ikapohana fa rehefa tonga teo amin'ny toerana koa zany nanana zanaka dia hitako tsara anakiroa zanako dia ny fanandramana hitako ny anakiray manany ihany reo vao tsy kapohana ary ny anakiray indray reo vao natenenina fotsiny aza dia mitomany tsy ny
fahalemena sy fahadosoana rehetra ataony na hoe foty ataony anefa nikapohako azy fa misy hoe efa niteny aloha zany de efa nresaka de rehefa tena tsy miaino izy a zay vao miditra am'le kapoka zany hoe zavatra efa lalina be tsy miaino mihitsy izy zay vao mikapoka fa raha mbola azo nataoko ny tsy mikapoka de tsy mikapoka aloha zany misy fotoana zany afahako mikapoka raha resako ny resaka tiako resana efa tonga eo aminao ndray zany le zaza de mananjanaka zany zao de tsy mitovy mihitsiny zany a ny zanaka roa manko zany ny anay zanaka de rehefa miteny zany a rehefa nananatra zany ianao a nananatra na mpianatra de tsy mety ny anankiray raha tsy rehefa misy fahadosoana zany a de tsy maintsy mikapoka ihany zany ianao de eo zany vao tadity zany le tenin'ny ray aman-dreny taloha ery hoe alaivo volontsangana de kapohana zany izy a rehefa tsy manaraka ny teny am'izay fotoana izay ia entsika teo zany ny hevitra ny ray aman-dreny a ao ny andro ikapohana ao nefa ny andro a iresahana sy ananarana ary marina mihitsy zay andao ro resantsika hoe amin'ny maha-kristiana antsika aiza ho aiza ny toeran'ny kapoka eo amin'ny fitezana amin'ny maha-kristiana no resantsika satria ny baiboly de miresaka momba izy io de andao ary ho resantsika hoe inona ny resahan'ny baiboly a miresaka ity kapoka ity asa dokotera atao amin'ny baiboly moa zany a ao amin'ny ohabolana toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra amby roapolo de mivaky toy izao a zay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tiany zanany fa zay tiany zanaka dia manafay azy raha mbola kely raha ny baiboly zany jerentsika dia azontsika atao zany a ny mikapoka raha mbola kely izy voalaza eto zany a fa zay tiany zanany zany a de tokony anafay azy a raha mbola kely izy raha ty tenin'Andriamanitra ty zany jerentsika de tsy tokony fil na hazo be na totondro na daka ny tokony kapohantsika ny zanakitsika fa tokony rotsakazo zavatra farany kely zany a le tokony kapohana an'le zaza fa tsy hoe tsy tezitra de tena mifoko mihitsy ny kapohako an'le zanako hoe ho raisiko ny antsy sanatria anao avoray antsy de avokapoka an'le zanakao fa mila amboarina zany ny fo tonena mihitsy ny fo zany rehefa ikapoka ny zanakitsika anamafisatsika amin'izay a misy ambalateny a amin'ny boky anankiray zay angatahaka any a ovakely fanja ao amin'ny boky anankiray efa hoe lahara-pahamiaina no soratan'ny mpanabe anankiray marina mihitsy zay hoe rehefa mbola kely ny zaza azo kapohana fa le fomba ikapohana azy zany a de mila lanjalanjaina sy eritreretina tsara de ny oenosika ny vakin'izay teny zay raha mbola mafana ny fonao de aleo aloha mangina sy tsy metsika fandrao lasa famalina faty mikapoka omenao manjary fampianarana kolaka ny zaza mba hamaly faty zany rehefa misy manafitoina azy ataonao ahoana le mpianatra ny zanakao ifetena raha mbola mpampianatra indray ny tsy mahafeny tenanao ankoatr'izay lesona ratsy akolaka omenao zay de tsy voalanjalanja koa ny herin'ny kapokao mety handratra zaza ianao ary hanenina mifetsika ao avy eo mazava tsara le teny fa mbola misy teny koa ao amin'ny soratra masina hoe natao aniza moa zany le kapoka zaza rehetra fe zany ho kapohana daholo raha tenin'Andriamanitra moa zany a no jerentsika de ny zanakao izy izy ao amin'ny ohabolana ihany a toko fa 7:10 andiny 7:10 de zao fivakiny faizo ny zanakao
fa mbola misy azo antenaina ihany nefa aza dia entiko loatra fandrao mahafaty azy faizony zanakao dia ho famelombelomana ny fonao izy sy ho fifalininy fanahinao. Mbola misy? Ao amin'ny ohabolana toko 220 andininy 520 dia rahantsika mamaky. Miraikitra amin'ny fonony zaza ny adalàna fa mitsorakazo famaizana no ampanalavitra izany aminy. Dia mbola misy toy an'izay resaka izay hoe ho an'iza le kapoka. Ny kapoka zany a dia natao an'ny izay manao ny adalàna. Ao amin'ny ohabolana toko 10 andininy 720 izao mivaky ny teny ao. Amin'ny olotry ny manan-tsaina no ahita-pahendrena fa tsorakazo ho amin'ny lamosiny ny tsy ampy saina. Zany hoe izany olona tsy ampy saina zany zany azo tsorina hoe adala. Fa ny kapoka zany a dia ilaina ampiasaina rehefa manao adalàna zany ny zaza anankiray. Rehefa manao adalàna zany zaza anankiray a dia azonao ray aman-dreny atao zany ny mikapoka azy. Ka nefa neto arak'ilay efa voalazan'ny madame Fanta teo zany hoe raha tsy vatakitay na tsy felaka fa amin'ny rotsakazo. Rotsakazo zany no anaovana an'izay famaizana izay raha ilaina zany ny kapoka dia rotsakazo zany no anaovana azy amin'izay fotoana izay. Faraparanantsika sahady satria mandeha dia mandeha ny fotoana. Mandeha no fitidintsika izay voalaza. Henontsika teo zany hoe misy fotoana ny kapohana ny zaza manao adalàna koa ny kapohana rotsakazo no ikapohana ny zaza fa tsy hoe zavatra ngezabe ary amin'ny fotoana ny kapohana ny zaza. Izay zany no zavatra rentsika tamin'ity androany ity. Andeha ary hoe inona no hafatra tokony ataontsika ho an'ny ankizy, ho an'ny mpanabe, ho an'ny ray aman-dreny. Ny hafatra zany omena ho an'ny ankizy dia ny dada sy neny mikapoka io dia tsy fidy ho anazy io fa tiatsika dada sy neny. Dia rehefa tena maherihery setra atsika na lasalasa ny ditratsika ny zay izy vao mikapoka, tsy te hikapoka mihitsy dada sy neny. Ho an'ny ray aman-dreny iray dia isika ray aman-dreny tokony hifanohana amin'ny fitezana ny ankizy. Tsy miovaova ny fitondrantsika fa mitovy, tsy mitanila zany tokony hitondrantsika ireo ankizy ireo. Dia indrindrindrindra moa tsika raim-pianakaviana zany tokony hifanohana amin'ireo zanakitsika. Matetika moa lasa any amin'ny toeram-piasantsika dia izy ireo no eo isaorana Andriamanitra namea zany torohevitra zany hoe tsorakazo mba tsy handehanantsika eny amin'ny fihetseham-po ka handray zavatra hafa isika fa dia isaoran'Andriamanitra ny amin'izay zany taritarana zay hoe tsorakazo no atao. Dia ny tsika lehilahy na dia atao hoe zay hoe ny fisitsika ny fijerentsika fotsiny nge ao atokantrano ao rehefa mijery ny ankizy fotsiny sika dia efa miova ny ankizy. Zay no hoe mazava-dehibe hoe mifanohantsika rehetra amin'ny fitezana ny ankizy. Ny tiako ambara farany angamba dia zao hoe isika re zany tsika ray aman-dreny rehefa hikapoka ihany dia alao mampiasa an'ilay tsorakazo. Fa raha mikapoka amin'ny tanana sika na manao felaka zany dia misy fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny zanatsika zany. Ary indraindray ny ray aman-dreny raha vao ohatra hoe manimba zavatra zao le zanany dia aingana be izy mikapoka dia ny fiantraikany zany dia mety ho tsy voavidy tsy voavidiny zany le izy satria mety fiantraikany mety ho voany masony mety ho voany sofiny vokatry le felaka zany. Ka isika ray aman-dreny zany
raha ikavoka ny zanatsika dia alao a atao ampitiavana misy ampahalemepanazy zany a araka n'izay volazany amin'izao rehetra masina ihany moa zay satria raha vaky zao ny vera na ny vilia ohatra voasolontsika ny raha ny vilia sy vera zany fa raha sanatria zao ka jamba ny zanakao no ny felaka zay nataonao a dia iza ihany no sahirana dia tianyray aman-dreny ihany zany a no sahirana amin'izay fotoana zay afatra ho antsika ray aman-dreny a no amaranako azy amin'izao andro iainantsika zao dia diso variana loatra amin'ny asa ny ray aman-dreny efa tsy fantatra tsony zay ataon'ny ankizy tsirairay avy fa tokony ahenaena zany ny asa atao dia mba misy fotoana ifandoniana amin'ireo zanatsika ireo dia mba miady-hevitra aminy dia mba miaino koa tsika ray aman-dreny hoe inona ny zavatra tiany ho lazaina, inona ny hevitra avy any amin'izy ireo. Fa matetika tsika rehefa ohatra mitantara midady izy dia tonga dada dia miteny hoe mbola maika a dia lasa tsy maheno an'ilay zavatra tian'ilay zaza ho lazaina mihitsy tsika ray aman-dreny fa tokony mba miaino an'ireny zanatsika ireny ihany zany tsika matetika. Mahafinaritra ny ady-hevitra. Makasitraka anareo telo miara-dany araka tamiko teto a. Makasitraka atsika ny tany an-trano manapetra ny fotoana ka dia ametraka ny veloma indray zay ho amin'ny manaraka indray. Veloma totoka. Tuana
Miavana malala fifaliana ho anay telo morala ety aloha no miarahaba antsika rehetra miaino sy mijery ny tamazotra manaraka izao fotoana izao ary manaraka itony fotoana sy ny programa izay atrena ankehitriny. Izao programa izao dia tsy inona fa ho fanoloana ny fandiniantsika ny fitokonoan'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito. Mialohan'izany dia manasanao hanodika alohanao fa hivavaka isika. Raha ilay izay ny an-danitra tsara indrindra misaotranao izay noho ny fotoana mety indrindra izay ahafahanay miresaka ny momba ny teninao. Tezanao fa nay masina hanazava dia be koa ny teninao amponay, hanokatra ny fonay ary andraisanay amin'ny fomba feno indrindra izany afatra avy amin'ny teninao izany. Izao no tombokio any. Inona moa izany fototonoana izany na hoe doctrine? Tsy inona fa taritarana izay omen'Andriamanitra ny fiangonana ho fiorenan'ny finoana izay avy amin'ny fanehoana amin'ny fampianaran'ny soratra masina. Miisa 20 ny fotokonoan'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito ary ny foibe maneran-tany isaky ny fivoriana isaky ny 5 taona no mamolavola ny fantsina na fanampiana ilaina avy amin'ny fitalian'ny fanahy masina manoloana fahafantarana lamindalina kokoa ny fahamarinana sy ny fanambaran'ny soratra masina. Androany dia hanomboka ny izany fotokonoana izany isika amin'ny lohateny voalohany manao hoe ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina izany. Amaky ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay hita ao amin'ny Jaona 5:7 manao hoe amin'ny anar'i Jesosy, dinihina-nareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy manareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Ny tenin'Andriamanitra zany dia fanambarana an'i Jesosy Kristy. Ny fiangonana adventista dia mino fa voalohany indrindra ny Baiboly, ny soratra masina dia fanambarana manam-pahefana tsy mety diso momba ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa, ny fiangonana adventista io dia mino fa tokana sady manokana ny soratra masina ary soratra masina dia soratra masina irery ihany. Izay ilay ambara manao hoe sola scriptura, na koa fitsipiky ny finoana sy ny fanazavana ao anatin'ny soratra masina. Fahatelo, ny fiangonana adventista dia mino fa ny fahamarinana rehetra dia sezaina ao amin'ny soratra masina, dia ny Baiboly manontolo izany, dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izany. Izay ilay antsoina hoe tota scriptura, izay ambara amin'ny firindrany sy ny afatra mazava izay hoentin'ny soratra masina. Misy boky 900 ny soratra masina ary mpanoratra eo amin'ny 700 eo no mandrafitra sy nanoratra izany soratra masina izany. Ankehitriny dia fahefa-dika eo amin'ny 570 amin'ny fiteny maneran-tany ny Baiboly ary tombotsoa ihany koa ny mbola androsoany izany ankehitriny amin'ireo fiteny mbola tsy nahazo izany tenin'Andriamanitra izany. Fahaefatra, ny fiangonana adventista dia mino fa tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Raha Dion misy fanontaniana ampelantsika mba ahafahantsika miditra lamindalina kokoa ny amin'izany momba ny soratra masina izany. Ahoana no entina hanazavana sy hanamarinana teo amin'ny tantara ho amin'ny taranaka ankehitriny misy antsika ity fa tenin'Andriamanitra ary soratra masina ny Baiboly. Ilaina tokoa raha Daniela ny mitondra fanazavana sy fanamarinana fa nipetraka ara-tantara mihitsy ny nandolana sy mbola mampisy ny Baiboly manaka ankehitriny. Tsara ny afantarantsika aloha zany fa raha ny elanelana izay nandratana ny Baiboly dia efa teo amin'ny sahabo 500 sy 1000 taona no elanelana. Dia tao anatin'izany raha ny Baiboly zany jerentsika ny amin'ny valiteny tokony ho raisina dia raisitsika ny eo amin'ny Timoty 2:7 ny 9:7. Timoty 2:7 ny 9:7 izao no voalazanteny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra no metsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana sy ny sisa. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany eto ho amintsika mpiaino sy mpanaraka fa ny Baiboly dia nomena tamin'ny alalan'ny tsindry mandrin'Andriamanitra ary
ny fanahy masina no nanao izany tsindrimandry zany tamin'ireo mpanoratra. Fanahy masina moa dia tsy iza fa Andriamanitra personne fahatelo amin'Andriamanitra. Izy zany nanome ny toromarika rehetra nazahoana nanoratra ny soratra masina na ny baiboly. Ao amin'ny Amosa ihany koa 7:7 dia misy teny manao hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Milaza izany fa Andriamanitra mandrakariva ny tompomarika ny amin'ny soratra izay hoentiny reto ampaminany ireto. Ary ny farany ho jerentsika dia ny Petera faharoa 1:9. Petera faharoa 1:9. Fa tsy misy faminaniny avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Mazava ny tenin'Andriamanitra eto zany. Raha misy mpisalasalana ao anatsika dia izany tenin'Andriamanitra zany no manome fampanantenana antsika fa tsy misy hevitr'olona na dia iray azy. Fa ny fanan'Andriamanitra no nitarika tamin'ireo olona rehetra izay voalaza fa nanoratra ny tenin'Andriamanitra. Aka ohatra vitsivitsika ny amin'ireo mpanoratra satria raha ny noresahan'ny rahalahy Daniela dia misy eo 900 ny mpanoratra mahery. Kanefa dia samy manana ny maizy azy. Izy ireo na teo amin'ny lafim-piainana na ny taona izay nivelomana ny sehatra rehetra dia samy hafa. Ohatra amin'izany ohatra mpaminany anankiray Mosesy zao mifantatsika dia lehilahy mpitarika izy ary nanana ny maizy azy ihany koa eo amin'ny izany fitariana ara-politika sy ny miaramila azy izay ihany koa. Ao anatin'izany Samuela ry Jeremia lehilahy tanora nampiasain'Andriamanitra mba hanoratra ihany koa tao anatin'ny fandikana izay soratra masina izay. Misy mpanjaka ihany koa tahaka andry Davida, Solomon izay nampiasain'Andriamanitra ihany koa. Maro no olona hitatsika ary anisan'izany ilay tosy andiny vakitsika teo Petera dia fantatsika tsara fa lehilahy mpanarato izy. Kanefa hitatsika amin'izany fa nampiasa olona maro zany Andriamanitra ary tao anatin'ny sehatra samihafa sy karazana toe-javatra maro zany nahafahana nifantana an'ireny olona ireny fa ny zavatra tia nampitaina zany dia zao ny fanahy masina mandrakariva no nitarika ary nanindry mandy ny mpanoratra mba tsy handeha araka izay fisaina. Fa ny fanahy masina no nampita an'izany. Mpanoratra malaza anankiray ny anabavy Ellen White na Ramatoa Ellen Goldwyn dia nanoratra izao andarateny izao tao anatin'ilay boky nosoratany. Ilay boky mitondra ny lohateny hoe tana-masoandro ny fahasalamana toko 730 ka ny pejy 423 dia zao nolazany ity mpanoratra malaza ity hoe ny baiboly manontolo dia fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Zay zany raha fehezina ny mety ho valiteny azomenantsika mahakasika ny amin'ny fisehon'ny baiboly eo anatin'ny tantara izay mifandina. Oka tsy adiokotsako rahalahy Dimany amin'ny hoe ny baiboly dia fantaka raha ny faminaniana sy ny fotoantony. Ny testamenta taloha dia tsy inona fa tantara ny vahoaka izay niandro fivian'ny Jesosy zany. Ary ny testamenta vaovao kosa dia fantanterana zany teny fikasana ny amin'ny Jesosy zany sy ilay zavatra ara-tantara momba ny fitsanganana tamin'ny maty izany. Atao isika hiditra be koa hatrany ny amin'ny fanontaniana manaraka. Rahalahy Roger, ahoana no anehoantsika sy ny porofo fa tena misy hery mamova sy fahefana ny tenin'Andriamanitra? Ya, misaotra Natanela ny amin'izay fanontaniana izay marina tokoa fa misy hery manova sy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Tena betsaka no efa voaova zany tenin'Andriamanitra zany, betsaka ihany koa no nalala fa misy fahefana ny tenin'Andriamanitra zay andeko jerentsika ao amin'ny Hebreo 4:12 fa misy teny eo milaza manao hoe fa velona sy maheno ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra olena. Zany hoe misy hery manova toy ny sabatra olena. Zay hitantsika amin'ny testamenta vaovao zany. Ao amin'ny testamenta taloha koa dia misy milaza ao amin'ny Jeremia 2:20 manao hoe fa fanazavana hafa toy ny kanota mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany. Zany hoe manova ny ampo zany rehefa ohatra ny peratra na volamena dia manova ny endry ilay volamena ny afo toy zany koa tenin'Andriamanitra manova
ary tony-kaloka zany hoe manitsy zay hitantsika ihany ko ao amin'ny araky ny tenenena dilanty io hoe ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo fa fitaizana ho amin'ny fahamarina fantsina zay diso zany hoe miety misy hery entina manova zany tenin'Andriamanitra zany. Jesosy raha dia nampiasa ihany io zany tenin'Andriamanitra ma Andriamanitra azy hitantsika teo dia ampiasainy amin'ny fomba feno zany tenin'Andriamanitra zany araky nisy teny raha ny fanaovana rehefa nila tamin'ny Satana indray mandeha dia rehefa nisy ny fampiresan'ny Satana teo dia nilaza izy fa voasoratra hoe zany hoe le voasoratra ny voanohe io dia ao anatin'ny soratra masina ampiasan'Andriamanitra amin'ny Baiboly hitarika antsika ho amin'ny fivampo sy ny fipipahana ary be dia be ny voava zany toy ny misy mpanjaka ao anatin'ny Baiboly ao zay mpanjaka Josia zay nitarika ny vahoaka sy ny firenena mihitsy mba hitododoa amin'ny tenin'Andriamanitra zany tantara zany dia hitantsika amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoapolo tsy ho veraberatsika zany tantara zany fa ny tianambaraka zao hoe misy hery manova hananany Baiboly ary anisan'ny toetra ray tena mampiavaka azy izany hery manova zany ary tsy manova fotsiny fa manova ny lafi-penina rehetra toy ny mpanjaka Davida dia nilasa teny mihitsy izy ao amin'ny Salamo 110 andiny faraka ambin'ny folo manao hoe fahataopoko ireketako ny teninao mbatso mitantako aminao zany hoe manova zany ny soratra masina na ny Baiboly hoy ny filazan'i Jesosy tamin'ny soratra masina tao amin'ny testamenta tao hoe ary mainka ozy fa manova antsika amin'ny lafy rehetra ny tenin'Andriamanitra ireny dia manambara hoy ny tenin'i Jesosy zay voalaza tany amin'ny testamenta taloha dia fanambaran'i Jesosy zany so zavatra tianambara araky le teny vakino tamin'ny voalohany ao amin'ilay Jaona toko fa 5:7 manao hoe ao izy dinionareo soratra masina mila dinihana zany soratra masina ka raha tsy mandika soratra masina tsika dia tsy mahalaky ny tena votoatiny sitrapon'Andriamanitra. Raha tena te hifankalalan'ny mpamonjy zany tsika raha Roger dia ianarana soratra masina zay mihitsy amarana fotoana isika ny amin'izao fotoana izao famidinantsika azy dia mangataka any raha dilan sika teny fohy makasika ny famaranantsika azy dia avy eo ny raha Roger. Teny fohy ho antsika mpanaraka ny fandarana ny tokantrano sy ny fomba rehetra hijerentsika izany fandarana izany dia zao hoy ny teny tompo manao hoe mahazo tompo fahaza malaina ary ao ka fanafona ny fanomponan'ny tompo ilaina ny fahazotoana zany amin'ny lafiny rehetra ny fanomponan'Andriamanitra dia anankiray ao anatin'izany ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:1 ny apôstôly Paul dia nandefa izao teny izao fanamarihana izy ity hoe ary ny toe-panahan'ireo dia tsara dia tsy tiza koa izy hoe satria nandray ny teny tamin'ny zo tokoa indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro. Zay zany ny zavatra anaovana fanentanana ho antsika manana fahazotoana amin'ny fandinihana ny soratra masina fa izany ilain'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Misy tenin'Andriamanitra ihany koa tiako ampitaina raha Daniel ao amin'ny Jakoba toko voalohany dia folo roapolo fa ao mpakatony izy tianareo fa tsy teny fotsiny ihany ny tena marina zany dia zao ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly dia mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia zay tena tsara tsy indrina tsara hoe ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra dia mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dinenareo soratra masina satria ataonareo famanana fiainana mandrakizay. Mino izay fa sahaza amintsika izay rehetra voalaza izay ary hahalala be koa antsika sasany isika ao anatin'ny fianarana sy fandinihana ny tenina dia mba ho mafiorona hitombo ny fahalianantsika sy fifandraisantsika n'Andriamanitra. Marina fotoantsika angalatsika ny rahalahy Roger lavavaka io akatsika Andriamanitra raha izy ny lanitra misotanao indrindra izahay tompo satria mbola afaka namofomofo ny teninao teo ny fanireny tokona dia mba hitoetra betsaka ao anatin'ilay tsiray avy
zay rehetra mijery nyay dia aoka hitondra fanavozana mamitsray aby zany teninao zany zany fampianarana zany mety izy anao tokonalo ametraka zany teninao zany ao am-pona hitsiray aby amin'ny alàna fananamasina tononay vavaka ny ampianarana Jesosy Kristy any amen. Sing
faly miarabantsika tsirairay avy natratra zao fotoana manokana natokana ho an'ny fahasalamana izao indray. Androantsika dia resaka ny hoe fandanjalanjana ny sakafo. Inona moa ny antony isakafoanantsika? Ny antony isakafoanantsika dia mba hanome ny vatantsika ny zavatra rehetra ilainy mba hanatsarana azy ary hitazona azy ho ara-dalàna mba ho salama. Ny tsy fahatomombana ny fisakafoanana dia miteraka aretina eo amin'ny vatanao ary misy ny olona mety hatavy loatra, misy ny olona tsy ampy sakafo manoloana izany tsy fahatomombana ny sakafo izany. Ny tena ilaina indrindra dia ny hananantsika tanjona vaovao amin'ny resaka fisakafoanana mba hasalama antsika. Ary ny fandanjalanjana sakafo dia tsy tokony ho hajanona fa ataontsika fomba mahazatra amin'ny andavanandro ary izany ny fomba tsara indrindra ahafahana manena tena ho an'izay olona lehibe sy tsy hitombony intsony any aoriana fa voatazana ara-dalàna ny lanjany. Hojerentsika manaraka etona ny filana ara-tsakafo ny olona tsirairay avy. Jerentsika voalohany filana ara-tsakafo ny zazakely. Ny zazakely dia mila 10 kilokaloria isakilao isan'andro. Ny ankizy dia mila 250 ka hatramin'ny 550 kilokaloria isan'andro. Ny olon-dehibe ny lehilahy dia mila 220 ka hatramin'ny 430 isan'andro arakaraka ny asa fanaony andavanandro. Ny vehivavy dia mila 400 hatramin'ny 420 kilokaloria isan'andro. Ny vehivavy bevoka dia 420 kilokaloria isan'andro. Ny vehivavy mampinono dia 300 kilokaloria isan'andro ary ny olon-dehibe kosa izay olona efa antitra dia 200 kilokaloria isan'andro. Tsara ho fatantsika ihany koa fa ny sakafo hohanintsika rehetra io dia mizara 3 lehibe ny zavatra hoentiny. Ny voalohany dia ny siramamy na ny glucide dia 50 hatramin'ny 550 isanjaton'ny filana ara-tsakafon'olombelona andavanandro. Ny protéine dia tokony 10 hatramin'ny 12 isanjaton'ny filana andavanandron'olombelona. Misy azo avy amin'ny biby izy io, misy avy amin'ny zava-maniry fa ny ampirisihana antsika amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana dia ny hinanantsika zava-maniry betsaka. Hitantsika ihany koa ny sakafo dia tokony misy lipida izay 30 hatramin'ny 30 isanjaton'ny filana andavanandro. Ny rano indray dia hojerentsika fa tokony mahalany 2 litra sy tapany hatramin'ny 2 litra isan'andro ny olona tsirairay avy. Izany hoe 520 hatramin'ny 530 mililitatra isakilao isan'andro zany no tokony ho ranontsika. Ny fer ihany koa dia tokony 10 hatramin'ny 15 miligrama isan'andro. Ilaina ihany koa ny vitamine D indrindra ho an'ny zaza vao mitombo zany ary ho an'ny vehivavy bevoka ihany koa. Ny calcium ihany koa dia mila antsika 700 miligrama isan'andro izay raha tsotsorina zany dia eo amin'ny ronono 700 mililitatra eo zany fitambarany nefa io calcium io dia mety azontsika amin'ny sakafo hafa ihany koa. Ny fandanjalanjana ny sakafo zany dia tsy hoe fifadiana sakafo akory fa fihinanana sakafo amin'ny ara-dalàna ary in-3 isan'andro no tokony ho izy. Ao anatin'ny loviantsika zany dia tokony ahitana féculent toy ny vary, ovy, paty, ahitana zava-maitso toy ny légumes sy voankazo. Tokony ahitana zavatra ihany koa momba ny protéine dia ny voamaina isan-karazany, ny hena, ny trondro sy ny sisa. Raha hiditra lalindala kokoa tsika dia ao anatin'ny ovilia io zany ny atsasan'ny ovilia io zany dia tokony ahitana légumes. Ny ray apahefany kosa dia tokony ahitana ny féculent le resantsika teo, vary, ovy, paty ary ny ray apahefany farany dia ahitantsika ny sakafo mitondra protéine dia ny trondro, ny voamaina, ny hena ary ny hena zany raha mihinan-kena isika dia tsy tokony hihoatra ny 500 grama isan-kerinandro ny hena izay hohanintsika. Hiditra amin'ny
portion alimentaire zany tsika ampiasan'ny tanantsika amin'izay a izao. Ny totondrotsika ohatran'ity totondroko ity zany a dia tokony ohatran'iny a ny portion ana féculent atsika. Tokony ohatran'ito ihany koa ny portion ana voankazo ary a tokony ohatran'ity totondro ihany ity koa ny portion ana légume atsika. Afaka atao indroa zany a ny légume, zany hoe poignée anankiroa zany a ny légume. Ny tanantsika kosa dia ny atao anatiny zany a no tokony ho fetran'ny hena hoantsika. Raha trondro izy a dia ty fela-tanana ity, ary raha mofo dopaina dia tokony ohatran'ny tanantsika. Raha mikasika ny noix kosa na ireo voa isan-karazany mitondra ny menaka zany a toy ny voanjo a sy ny sisa dia eraky ny tanana ihany a ny tokony hoantsika isan'andro, ary ny tsara dia maraina ny hinanana anazy. Ny akibetsika kosa dia tokony ohatran'ny akibetsika ny fromage tokony hoantsika, ary ohatran'ny ray sotro kely zany ohatran'ny lohan'ny akibe a ny menaka tokony hoanina, ny dibera tokony hoantsika. Sao tsika dia hiresaka momba ny fandanjalanjana sakafo sy ny fampiasam-batana. Tadidio tsara fa ny 20 isan-jato ny fampianam-batana dia azotsika avy amin'ny sakafo hoantsika, ary ny 20 isan-jato ihany no azo avy amin'ny fanatanjahantena. Zany hoe raha ohatra zany tsika avy manao fanatanjahantena ka tonga dia mihinan-kanina betsaka dia mety tsy ahita vokatra zany isika amin'izay fotoan'izay, satria le kaloria mba very tamin'le hazakazaka zany a avy dia nohantsika indray. Ny tsy fampiasam-batana ihany koa dia mahatonga aretina maro a, mahatonga ny aretin'ny fosin'ny lalan-dra, mahatonga ny diabeta sy ny tosidra avo zany a, ary mahangeza. Ny fanatanjahantena tokony ataontsika dia izay fanatanjahantena tiantsika. Raha mandeha tongotra ny tiantsika dia tokony andeha tongotra 10 malaky 30 minitra isan'andro a, ary tokony ho in-3 hatramin'ny 5 isan-kerinandro. Raha filomanosana ny tiantsika dia tokony ilomano adiny iray a, tsy miato zany ny fitambarany a, ary tokony atao in-3 isan-kerinandro. Ireto zany a misy torohevitra 10 a mba hanatsarantsika ny vatantsika tsirairay avy. Ny voalohany a dia tokony adinoina izany fanaovana régime izany. Izany a dia manimba ny vatantsika, fa ny tokony ataontsika dia ny mandanjalanja sakafo. Faharoa dia tokony mihinana sakafo tsara isika ary tsy mandingana sakafo. Fahatelo, tsy tokony hinana anelanelam-potoana isika fa misotro rano a eny atenatenany sakafo. Izay zany ny zavatra fahaefatra dia ny misotro rano. Ny fahadimy a dia tokony manao fanatanjahantena isika ary ataontsika fahazarana izany. Ny fahaenina dia tsy vitantsika indray mandeha ireo zavatra rehetra ireo a, fa tokony a ataontsika miandalana tsikelikely a izany rehetra izany. Fahafito a dia tokony mihinana protéine isika isaky ny misakafo. Tsy mety zany ny hoe vary laoka ovy, fa tokony hoe vary a laoka voamaina na vary a misy zavatra ahitantsika protéine foana zany a ny sakafo hoantsika. Ny fahavalo a dia tokony mitsako miadana isika, mitsako in-3 mitsako, ary ny fisakafoanantsika zany a dia tokony aharitra 20 minitra raha ny tena izy. Alavirintsika daholo a ny zavatra manelingelina, ny télé sy ny telefona dia esorina, fa tokony fatoka bebe kokoa amin'ny fisakafoanana isika. Ny fahasivy a dia tokony idina mialoha ny lakozia, zany hoe tokony adiny 3 alohan'ny atory zany tsika dia efa tsy mihinan-kanina intsony amin'ny hariva, ary toy ny mieritreritra zany tsika hoe ohatran'ny hoe any anaty restaurant. Rehefa mikatona ny restaurant dia tokony mikatona ihany koa ny sakafo, tsy tokony hihinan-kanina intsony zany rehefa vita ny fisakafoanana hariva. Ary ny farany indrindra dia tokony mahony tena amin'ny zavatra rehetra isika
ary tokony maharitra amin'ny zavatra rehetra. Andeny osikavantsika amin'ny baibolitsika ka hojerentsika ny Koritiana voalohany 10:1-3 hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Ny mpanompo vavin'ny tompo Ellen Goldwaite dia niteny an'izao teny izao ao amin'ny Le Ministère de la Guérison pejy 200 dia izao no lazainy: ny rivotra madio, ny masoandro, ny fahonoana tena, ny rano, ny fialan-tsasatra, ny fampiasan-tena, ny sakafo voalanjalanja, ny fahatokinan'Andriamanitra, ireo no tena fanafody marina. Ny faniriana dia mba hanao ainga vao indray isika hanavao ny fahasalamantsika tsirairay avy ary mba hampiatra ireo torohevitra tsara nomena antsika dia misaotra antsika tsirairay avy naharitra ny hatramin'ny farany dia mametraka ny mandra-piona amintsika indray samy tahin'Andriamanitra tompo. Miasarotra hatrany ny fiainana ety, ka maro ireo manaka nanity. Intsao ny alondrano sy ny rivotozabe, linamako Jesosy femandry. Ni fiainana ety, ka maro ireo manaka nanity. Mandalo aizy pito sy ity zay ata, rinamako Jesosy de manda. Andriamanitra isika ry havana malala satria afaka niatrika iny sabata mahafinaritra iny. Ankehitriny dia ampifantoka ny fosiny fanahintsika handre ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana vitsitsika, ijery ny tsy ambaratelo n'ilay mpanaratoendry izay hitantsika ao amin'ny Liko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 11 ary ao anatin'io toko sy andininy io no hijanonantsika
am'tya ariva ity. Ijerentsika ny voalohany a iresaka mikasika ny fomba fiasan'ny Kristy tsika zay hitantsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Ijerentsika indray a ny fomba fiasan'ny Petera eo amin'ny andininy fadimy. Ijerentsika ihany koa ny tombotsoan'ny fankatoavana araky ny hitantsika ao amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahafolo ary faranatsika amin'ny fijerevan'ny profon'ny fiovam-po eo amin'ny andininy faraky amby folo. Milohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia araka ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao satria afaka iaino sy andre ny teninao indray izahay. Ampitoerao tanatinay ny teninao Andriamanitra, azavao ny fosiny fisainanay. Aoka tsisy feo hafa zay anelingelina anay amin'ny teny io ty, fa ny feonao rery no renesinay. Koa mitenena Jehovah fa iaino anao zay. No ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araky ny nambarako tamintsika dia ijery ny fomba fiasan'ny Kristy tsika, izay anisan'ny nampahita fahombiazana any Petera teo amin'izany asa fanaratona izany. Ao amin'ny Luka 5 andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra no ahitantsika izany fomba fiasan'ny Kristy izany. Raha vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny fanizina taminy vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny fariny Genesareta, Galili Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny farizy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Andininy fahatelo. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Inona no sary hitantsika ao amin'izay andininy anankitelo zay? Raha nampianatra teo amoron-dranomasiny Galili Jesosy ry havana malala, dia ny fanizina iain'ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka. Sambo kely roa no indro ery tsisy ny fahary, fa ny tompony kosa somokotra mafy nanasa ny aratony. Fantatry Jesosy fa i Petera ny tompony sambo kely anankiray, fantany zay nilain'ny Petera, fantany ny zavatra nataony, ny asa fivelomany eny hatramin'ny tsy fahombiazany. Nanantona ny Petera Jesosy ary nangatahany izy mba najanona kely ny fanasany aratony, na dia io aza ny asa fivelomany. Nitaominy izy mba hifanizina hiaraka amin'ny olon-drehetra mba iain'ny tenin'Andriamanitra. Ary teo amin'ny sambo kely ny Jesosy ny toetra. Teo Jesosy ny nampianatra, fa saingy rehefa nampianatra Jesosy tsy navantany velively tamin'ny Petera ny fampianarany fa tamin'ireo vahoaka marobe zay nanatrika teo. Ary eto ilay fomba fiasa ahitambokatra ry havana malala. Raha toa ka ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra ka vakitsika eo amin'ny andininy faefatra. Andininy faefatra dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo hazahoana hazan-drano. Ny olana mandrakariva ry havana malala dia zao. Mandrakariva dia misalasala isika nroso amin'ny lalina, fa manantena vokatra eo amin'ny marivo. Na dia efa Jesosy zao aza no miteny hoe mandrosoa dia misalasalantsika. Zay ny fomba fiasan'i Jesosy. Milohan'ny anirahany Jesosy olona anankiray anao asa, dia taominy loha ny olona hifanizina iain'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa vita ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra, na fianarana ny tenin'Andriamanitra, zay vao maniraka Jesosy mandehana amin'izay ary miasa. Andeha indray ho jerentsika ny fomba fiasan'ny Petera. Inona ny fomba fiasan'ny Petera atao amin'ny Luka 5:5. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa i Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, nandritry ny alina nefa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona, kanefa no ny teninao dia latsako ihany ny arato. Mandrakarivotsika dia tia mifandahatra lava amin'i Jesosy tahaka ny Petera manoloana iraka anankiray. Be famaliana tahaka ny Petera, zatra miasa tsy miaraka amin'Andriamanitra tahaka ny Petera, ary manantena ahita vokatra amin'ny herin'ny teny. Kely finoana sy miseo mahay no ny mpamorona, nandritry ny alina nefa nikelezanay aina hozy Petera. Ohatrany teanao izy hoe, za ve dia atoronao amin'izany, asa efa haiko zany manarato zany, efa manana fanandramana nikasika an'izany aho.
manao ny asa tsy amin'ny fo kanefa noho ny teninao a dia latsako ihany ny arato. Mampalahelo ry havana malala fa ndraindray tsika dia manao faminaniana hafahafa tahaka ny Petera. Ako tsika akalesona ny amin'izany fa raha ny fomba fiasan'ny Petera ny entsika manao ny asan'Andriamanitra dia mody maina tahaka ny Petera isika, mody tsy misy vokatra na dia ray aza. Eto no ijerevantsika ny fizarana fahatelo a mikasika ny tombotsoan'ny fankatoavana. Inona ny tombotsoan'ny fankatoavana? Eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 no ahitantsika an'izany. Liko atoko 5 ka hatramin'ny 10. 9. Ary rehefa nataony zany dia nahazo azan-drano be dehibe izy ka efa nisy tritra ny aratony. Azan-drano manahoana ho ny azony? Be dehibe, quantité zany, be dehibe. Ry havana malala isany, nankatoy ihany Petera na dia tsy nanantena sy nino aza fa hita vokatra. Mahafinaritra ty Andriamanitra izay ivavahantsika ty. Tsy nijery ny fahalemen'ny Petera velively izy a, fa nandray azy noho ny fankatoavany ny tenin'Andriamanitra. Nasehony fa azy ny zavatra rehetra na ny etỳ tany na ny any anaty rano ary azo ny mena zay tisy mankatoy ny teniny. To ireo azan-drano be dehibe ireo saika tsy araka itsony ny fanangonam-bokatra fa be loatra ka tritra hatramin'ny arato. Rehefa Jesosy ny maniraka ry havana malala dia be dehibe sady tsy araka itsony ny vokatra. Inona ny nataony rehefa tritra ny arato? 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saika nilentika. Rehefa Jesosy ny mampahita vokatra ry havana malala dia miala ho azy ny fitiavan-tena. Azontsika hoarina amin'ny fiangonana ny arato ry havana malala isany. Ny fanandraman'ny Petera teto zany dia zao hoe rehefa tritra ny arato dia tsy hoe akory hoe nitady ny fomba anjairana n'le arato indray izy, fa ny zavatra nataony a dia zao niantso ny namany izy zay nanana sambo kely hafa mba amindrana ireto vokatra be dehibe reto. Ny arato ry havana malala dia tsy zairina, tsy tarina, tsy alebiazina rehefa mandeha ny asa, rehefa misy ny vokatra, fa ny tsara indrindra dia zao hoe maka sambo kely hafa, manangana sekoly sabata azanany, manangana zanam-piangonana ahafahana mamory ireo vokatra zay tsy tafiditra ao anatin'ny sambo kely anankiray. Zao ny voalaza ao amin'ny boky fanompoana kristianina pejy 720 manao hoe tsy araky ny sitrapon'ny tompony hitangoronany vahoakany ka amorona fiangonan-dehibe. Tsy araky ny sitrapon'ny tompony hitangoronany vahoakany ka amorona fiangonan-dehibe. Inona no antony sasatsasany zay mahatonga ny fiangonan-dehibe andraitra arato? Misy lay boky nampitondraina ny lohateny hoe miray fo mamita ny asa, pejy 720, dia milaza fa ireto antony vitsivitsy reto izy no mahatonga ny fiangonan-dehibe anankiray zay hivangongo na ny membre ao anatin'ny fiangonan-dehibe anankiray hivangongo ao amin'ny fiangonan-dehibe anankiray raha ny marimarina kokoa. Ny voalohany indrindra dia zao hoe fiangonan-drazana io fiangonana io. Tao dadabe, tao dada no vavaka ka tsy maintsy ao koa ako. Eny fa na dia lavitra ny toerana zay petrahako aza dia tsy maintsy mandeha mivavaka le fiangonan-drazako ako. Ny antony faharoa mahatonga ny fiangonan-dehibe andraitra rato ihany koa ry havana malala dia zao fitiavam-boninahitra sy aja. Maro ireo olona manakaja mivavaka ao amin'ny fiangonana io ka tombontsoa ny mifanerasera amin'izy ireo. Antony fahatelo mahatonga ny fiangonana mandraitra ny aratony dia zao anaram-piangonana, fitiavana te hanan-daza ka rehefa misy manontany ny fiangonana dia afaka mamaly ampirehariana manonona ny anaran'ilay fiangonana malaza. Antony fahaefatra tsy fahazotoana andray andraikitra, mora ny mialokaloka, mora ny miafinafina ao anatin'ny vahoaka maro. Misy antony anankiray hafa ihany koa
zay mety mahatonga ny olona anankiray mandraitra rato de ny fehiverana fa tsisy asolo azy mihitsy ao amin'ny fiangonana io. Misy olona mihevitra fa raha mandao an'io fiangonana io izy de tsy androso itsony io fiangonana io satria tsisy asolo azy velively. Ry havana malala isany everiko fa tsy ilaina angamba ny andro-danana etona ireo anton'ireo satria ny tsiraray avy de efa mahavita an'izany. Izao fotsiny mba tianambara ny mahalehibe ny toerana iray ane de ny fanatrehan'ny Kristy ary raha mivory amin'ny anarany ny olona vitsivitsy enina roa na telo aizy Jesosy eo foana izy. Ary ny tena zava-dehibe de tsy ny voninahitry ny tena fa ny famitana ny asan'Andriamanitra. Andiny ny fahavalo. Ary efa hitan'ny Simona Petera izany de nekoaka teo tongo Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloko aho. Ny fomba fiasan'ny Kristy ry havana de mampirisika atsika hifanizina iain'ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka aloha mialohan'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy manao ny ninona raha tsy efa ny fanizina iain'ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka. Ny fanarahana ny fomba fiasan'ny Kristy no nanovan'ny Petera. Filamana tao amin'ny Petera zany de zao hoe Jesosy aloha zay ny tiany Jesosy ampianarina. Ny fomba fiasan'ny Kristy no nanala lay feheveran-tena ho zavatra tao amin'ny Petera. Mitarika ao amin'ny fankofana ry havana malala ny fomba fiasan'ny Kristy. Tsapa ny fahadisony sy ny fahalemeny ka nitarika azy anaiky ny fomba fiasan'ny Kristy ho tsara indrindra eo amin'ny fanaovana ny asa aman-draharaha. Rehefa Kristy no manome vokatra ahoana ny ambaran'ny soratra masina eo amin'ny 5:5 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa talanjona izy zay rehetra teo aminy no ny habe ny hazan-drano zay azony mahagaga ihany. Ity fomba fiasan'ny Kristy ity eto amin'ny 5:5 dia miresaka ny habeny ny vokatra izy. Ato amin'ny 9 de miresaka mikasika ny habetsaky ny vokatra izy. Zany hoe rehefa Kristy no manome vokatra de sady qualité no quantité. Andao anaraka ny fomba fiasan'ny Kristy tsika ry havana malala raha tiatsika hita vokatra eo amin'ny asa aman-draharaha rehetra zay ataotsika, na eo amin'ny asa fivelomany zany, na eo amin'ny asa famonjam-panahy zany, na eo amin'ny lafin'ny fahasalamany zany, na inona andao anaraka ny fomba fiasan'ny Kristy tsika. Toy izatsika ny teny eo amin'ny 10. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanaky Zebedio zay niombony raharaha tamin'ny Simona. De hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao de olona kosa no azonao. Mandrakariva de tsy mba mampiasa olo tokana na fitambara-be loatra Jesosy ry havana malala rehefa maniraka olona miasa fa amin'ny alalan'ny tarika madinika. Tarika madinika anankiray na notami anankiray teto zany de izy Petera, Jakoba ary Jaona. Mampianatra fahalalana onona koa Jesosy. Rehefa mahazo tombotsoa de mba mizara ary nampahafantariny teto fa rehefa mandeha ny ara-panahy de manaraka ho azy ihany koa ny ara-nofo. Omeny toky isika mba tsy atahotra rehefa manaraka ny fomba fiasan'ny Kristy fa izy no anome ny vokatra ampy ho zaraitsika. Ny faefatra farany dia iresaka mikasika ny profon'ny fiovam-potsika eo amin'ny 9:12. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy de nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Manasantsika Jesosy ry havana malala amin'ity arivo ity mba ampiantsona ny ara-nofontsika indraindray rehefa mba miantso izy. Andao isika hifanizina iain'ny tenin'Andriamanitra rehefa misy tenin'Andriamanitra. Andao isika hibebaka sy haikeloka rehefa misy fanadinonan'Andriamanitra sy ny teniny. Ozy ny nambara teto hoe nafoy ny Petera ny zavatra rehetra satria Jesosy no miantso. Ary tsy Jesosy no nanaradia ny Petera fa iza no nanaradia ny Jesosy? Petera no nanaradia an Jesosy. Andao arahana fotsiny ny baikony Kristy ary tsy janona eo amin'ny marivo. Marivo zay tsy misy vokatra fa androso amin'ny lalina eo amin'ny fanimpona.
tompony ampiorona ny teniny amintsika tsiraray avy a ka mba tonga tsika tsy janona eo amin'ny marivo a fa irosy lalindalina kokoa eo amin'ny asa fanompona. Amen. Ekeu kambahampi ekeku latuki piti otari wamindala kale rahatu lavuoma munze sanawai famamikiu diamamikiu tuku Jesus yoivava iduru si usa tiala na inu nazu otari wamindala kale rahatu lavuoma munze asa harina fiana wefanyanina fahita itai manjakiza otari wamindala kale rahatu lavuoma munze asa harina fiana wefanyanina fahita itai manjakiza asa harina fiana wefanyanina fahita itai manjakiza fahita itai manjakiza. Vavakantsika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Tsy mitsahatra ny sotranao zay satria homenao tombo-toana hatrany hatrany saintsainana ny momba ny fiainana tsiraray avy. Eny, indraindray dia manao atsirambona ny fiantorana eo tongotrao zahay. Manao atsirambona ny fivavahana aminao. Kanefa dia nampafantarinao teto fa ianao no tokony ataonay loha laharana amin'ny zavatra rehetra.
mitalao aminao zay andriamanitro havaozy ny fosy ny fisainanay tsiraray avy hiatrika enemana vaovao indray zay ingany andriamanitro ka mba hitoetra ao amponay hao an-tsainay ny teninao ka hanao fanandramana izay ny rehefa miatrika ny fiainanay tsiraray avy ametraka anao loha laharana amin'ny zavatra rehetrarehetra handinika ny teninao isan'andro san'andro ary tsy hanadino anao amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ny fiarahana aminao dia ahitana vokatsoa mandrakariva andriamanitro ampitoera aminay mandrakariva ny fanainao masina azavao ny fosy ny fisainanay tsiraray avy ary ampio zay mba atoky fa zanakao zay asany tananao zay ary adidinao no miay sy mikarakara ny fiainanay tsiraray avy dia apetraka ifeny am-pialatananao sy tononona sy angatahana izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy tompo amen.